Giovane, Justina. Sarah. Desire, food lovers. Coucou dans le Androantsika dia mitony avantry culinaire araka le efa tianareo ihany dia androantsika dia ho any amina toerana anankiray ho andeha manendy tsika zany Elefandry eny dia tsy izany fa ao amin'ny Indian Test sur la route de l'Inde tsy lavitra ny Clairefontaine. Spécialiste zany zareo plat indien tena vrai dia zay zany andramantsika androany dia andao ary Indian Test aty Evantsika zao sur la route de l'Inde dia atindray no aventure culinaire-tsika manaraka dia andao atsika dia tsara ampahafantarina anareo fa tena vao mafana be vao tonga avy any Inde zany ny ato dia tena tiany ahozarana aminareo zany hoe vrai plat indien dia misaotra hatrany ny Mekotop nampiakanjo tamin'ity vidéo ty itsy zany ny akanjo avy any Mekotop repère kely hoanareo izy zao ny ary amin'ny bus eto amin'ny ary avy any amin'ny Imgam dia atao ambadika ato indray le any amin'ny Clairefontaine dia juste eo anelanelandreo zany no misy ny Indian. Atao amin'ny Indian Test sur la route de l'Inde zany tsika dia ny ato moa zany tena le goût indien original mihitsy no tiany zareo avoaka ny plat dia anandrana an'izany tsika rehefa eo fa manana koa izy botika zany botika kely misy ohatrany karazan-drazana zavatra somary original ihany satria misy itony produit iny zany tsy dia fahitantsika any amin'ny épicerie fa misy hoe ohatrany hoe amande ohatrany hoe tony inona moa ny raha tony tsevro zavatra ohatrany snack indien reny dia misy ihany koa ato ohatran'le voamaina spécial voamaina somary spécial reny misy zany hoe tsanadara zany dia aradat zavatra somary indien zany le izy dia tony zavatra tony importé daholo avy any andafy hitanareo avy any Inde dia misy koa ato ny tena zavatra mahafinaritra an'andry iny izy hoe riz basmati dia ato ny anisan'ny zavatra mahafinaritra an'andry indra mahita ny tony misy an'le grain de chia grain de Nigel misy coriandre poudre de coriandre dia grain de coriandre dia eto misy épice zany hoy spécial pour couscous dia toizantsika ihany eto indray misy girofle dia misy an'ity grain de basilic ty dia misy ato koa misy grain de chia dia misy épice be dia be zany dia na ianao vao miditra ato ary dia efa tonga dia misy fofona épicé be dia mahafinaritra be ohatrany hoe any tsy eto Madagasikara zany dia manana ihany koa zareo produit locaux ohatrany hoe Safranstan reny dia misy an'itony produit tsotro tony izay teny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra dia amin'ny maha-resto azy moa zany dia ho andramantsika dégustation fa présentation ka ay farany ity koa mbola zareo zany manao surgelé ihany koa manao surgelé tatony nanamarika kely anahy
hitanareo eto misy sambos 12 000 ariary zao ty dia zareo mihitsy manao izy dia misy pétis misy nuggets dia ato misy sambos viande dia misy nem spring rolls zany ty ohatr'izay dia ohatra manao glace spécial kely zay koa zareo ty toy ny kelfi glace ohatra misy rappel indien d'eau zany le izy dia hoandramantsika hanao dégustation antsika zao andao andramana regny dia ny salle restaurant any ato misy mahafinaritra be ohatr'izao zany malaladalaka misy place maromaro dia ty misy carte vaovao angambany ty tonga dia misy an'izany nanwich zany nanwich poulet dia chicken 65 dia dynamite chicken le dynamite chicken io zany fa azokazoko sady fa tsy dia épicé be to dia dynamite tonga teo amin'ny India Test la route vers l'Inde hoentinay any Inde zany nareo androany dia tia ny carte menu any voalohany aloha ny aperçu mora indrindra ato 1200 ariary variation de prix anzareo jusqu'à 20 000 ariary recto verso ty carte ty fa sioko nareo ny ambadika avy eo en moyenne zany eo amin'ny 6 000 ariary eo ny plat ato tika manana sambosa viande pimenté poulet fromage légumes dia fiantso anazy apetrany eo ambany eo punjabi samosa akoatran'izay manana koa zareo lentille dia kimo dia misy pétis kimo manana koa izy bouchon dia karazana new pan nuggets reny zany rakle hitantsika ao amin'ilay partie surgelée teo ato indray zareo manao koa pizza en portion zany hoe ohatra ny tsy te hividy ilay pizza ngeza be anao dia afaka mividy pizza en portion ato misy karazana parfum isan-karazany margarita bolo sy pizza du chef akoatran'izay misy koa ny panini burger sy sandwich dia ato indray misy ny karazana nansa tena anisan'ny produit mampiavaka ny plat indien moa zany dia ireo avy ny karazany misy paratà nature fromage misy chicken kati rolls hony dia dal pourri zany hoe galette pois chiche dia pois du cap des sauces dia misy hoe mini alo nan zany akoatran'izay manao tacos koa zareo reo avy ny karazana tacos misy hoe dalas indiana roma dia poisson mazava ho azy dia en poisson zareo misy poisson indien zany hoe ato zany to de cuisine indienne rehetrarehetra dia hitanareo ato dia ireo zao misy hoe sirop de menthe misy hoe sauce sale tsy haiko mamaky azy fa tena hifonana moa zany fa karazana poisson indienne dia tena hoandramantsika ireo rehefa avy eo dia farany misy ny poisson standard star sy ny orangina dia ato misy ny entrée rehetra entrée ohatra ny assiette de salade misy rouleau de printemps dia pain mazava ho azy paratà sy nan dia manana koa zareo soupe sy pate satria moa zany cake école ny eto amin'ny Indian Test dia ilaina ihany zany le karazana ohatra ny hoe spaghetti carbonara spaghetti bolo sy ohatran'izany dia ireo mipriany dia manana koa izy vegan veg corn ozy izy veg corner dia ireo avy ny tarifany ato indraitsika manana ny karazana plat ohatra hoe kimo butter chicken plat typiquement indienne moa zany dia andramantsika daholy
ny spécialité rehefa avy eo moa zany dia tantarainay anareo ohatra ny ahoana ny tsirony dia manana koa zareo nouveauté dia zao ilay vakiny teo dynamite chicken dia misy chicken by Indian test dia fa ny soirée grillade zareo rehefa amin'ny hariva dia manao grillade dia ireo avy ny grillade misy maskita zebu poulet des poulets misy façon tandoori misy façon non dose des simple dia zay ry zareo ny menu carte atao amin'ny Indian test. Então, jamani atao amin'ny Indian test route Ferland santsika zao dia anaondrandramana ny vrai plat indien. Matio moa zany efa mangala-pihinana eto akaiky eto Matio Tiffany no assistant sy assistanteko miaraka amina androany dia anomboantsika anazy snack aloha ny andramantsika dia vetivety aloha Matio présenter maman reto masika iny reto zany ny snack ho andramantsika marihana fa ny sambos atao amin'ny Indian test 1200 ariary daholo. Atsika manana sambosa fromage dia ty sambos viande dia ty sambos poulet zay ho andramantsika daholo. Dia akoatran'izay ty misy an'le spring roll poulet dia farany ty somary sarotsarotra kely ny anarany dia alao aloha dia atoroko anareo dia mbola tadidy resha kebab chicken tikka zay dia tsisy ty zany somary masika dia ty ny andramako farany fa reto ny andramako voalohany dia andao andramana azy dia anomboantsika anazy le viande sambosa tena farak'izay tiako déjà aloha zany ny paozin'le izy tena ahoana zany maîtriser tsara mihitsy ny ina moa famonosana an'ilay sambosa ny patin'ilay sambosa sady tsy manify loatra tsy matevina loatra tana hoe misy croustillant io dia ho tapahako eo alohanareo tsy haiko na heninareo mikarepoka be le izy dia ohatran'izao ny intérieurany dia ny ao anatiny mahitsitsika viande ohatra eo généreux be le hena ao anatiny ohatran'izao misy oignon dia viande dia tongolo maitso dia misy épice indien zay ingrédient secret moa zany mazava azy tena tsara be ty sambos ty tsy haiko fa ty indray zao sambosa lasa tiako indrindra satria manino en fait les pâtes croustillant be dia le ao anatiny sady tsy be sira tsy hoe tsy ampy sira nefa be hena tsara le izy misy mastar normal zany raha 1200 ariary ny vidiny nefa sans vaut le coup pour le goût dia andramako miaraka amin'ny saosy ihany misy an'ity saosy ty miintrigué ana zita kasakay ty tapaka ny tendako ohatra hoe saosy mamimamy ohatran'ny ketchup tsaiktsaiko zany mazava azy fa tsara be ty ny sambosan'lahy dia akoatran'izay sambosy fromage ty zao tianydina be dia ho tapahako eo alohanareo ohatran'izao ny ao anatiny misy herbe ihany tena manitra fromage be dia tiako na fromage na pomme de terre mifangaro ndra foana misy purée de pomme de terre mifangaro amin'ny fromage dia misy persillade kely anatiny tsy indray hoaniko amin'ity saosy sakay ty tsara be izy hoanina rôti fromage be fromage be namay sambosy fromage anazy dia faraka tsy nikendritra sambosy poulet tena spécificité sady mahay sakay tena grave be
Adiniko hoe aty endrika moa zany tena tompony tony. Dia ny spécificité an'zareo hitanareo le famonosana an'ilay sambôsa tena hoe parfait ohatran'izao. Tsisy hoe mibotsina ny vilana, le mibotsina be le midongana le any reny. Dia tapahako eto alohanareo ihany ty a. Ty zany a ny poulet. Mazava azy a misy épices indiennes ihany le izy a, sûrement misy curcumin ohatran'izany le poulet fa andramantsika. Ny goût-ny a tsy be sira. Le poulet a somary allégé en sel. Fa l'objectif angambany hoe tena juste henoina le goût an'le mélange rehetrarehetra. Le tongolo a miaraka aminazy a somary tsy de tena cuit be nefa tsy hoe manta koa. Dia misy voana épices zay tsy haiko manazava anazy a fa tsara be. Dia zay ny sambôsa miditra amin'ilay masika amin'izay tsisy zao mille deux cents daholo reny a. Ty ndraikany zao a no andramako spring roll poulet. Dia ty spring roll poulet ty a 1500 ariary. Izy zany ohatrany hoe nem fa ohatran'ilay pâte sambôsa ihany no anaovana anazy. Hitanareo milatsa-datsaka mihitsy le haniny. Dia ny ao anatiny a ahitantsika karaoty aloha ny hitako voalohany a. Dia poulet mazava ho azy a. Dia misy reny ohatran'ny voanina sakay sa inona reny. Dia oignon. Dia le fofony a fofona épices. Fa ilay satria za mahazakazaka tsy tena masika be le izy a. Matsiro le izy. Dia généreux be le poulet ao anatiny. Izy zany tena plutôt ohatran'ny hoe sambôsa version lavalava. Dia misy karaoty ao anatiny a. Dia misy poulet a. Dia misy karazana épices a. Dia raha hoaniko amin'ity dia endasy hoe tsara kokoa izy hoanina amin'ity a. Misy touche-na sucrosité kely. Dia ty farany a. Ty any anaty le resha kebab chicken tikka teo. Dia ty a 2000 ariary. Izy moa zany raha ohatra ka tsika gasy a dia petit na ohatran'izany fiantsontsika an'ity. Dia tapahako a eo alohanareo a. Izy ty a enrobé na ohatran'ny hoe atody. Dia reny avy a ny ao anatiny reo a ohatran'ny hoe be poulet be aloha viande de poulet a. Dia iny ty alao andramako tena vera rehetra a. Fa le mélange an'izy a tsara be tsy be menaka. Ohatra ka tia poulet nareo a tianareo be ty satria be da be mihitsy le nofon'akoho anatiny nefany a zavatra kely ty. Mais pour le coup, 2000 ariary, je trouve que c'est moins cher. Tout moa zany lany le sambôsa nomeko anazy teo. Dia ty tsy dia tena masika fa tsy le sambôsa mikarepoka hono. Ny matsio zany a mikarepoka daholo zay hohanina rehetrarehetra. Dia zay amin'izy rehetra zay nohaniko teo a tena conseilleko anareo a. Déjà aloha le sambôsa viande c'est sûr. Dia ty poulet ty a. Dia les fromages, les sambôsa fromage. Dia alohan'ny andramana dia andramako indray eto a amin'izay bouche eto. Zareo moa zany a mivarotra an'itony koa. Sûrement nareo mahafantatra an'itony poa-bary, voanjo sy ohatr'izany a. Fa zareo a assaisonné zany le anazy a. Dia ato ihany misy an'itony rehefa te hanandrana. Be da be no manao azy fa tsy mitovy ny goût. Frais be izy a.
Crocombe. Tena azy a assaisonné daholo ny rehetrarehetra. Tena tsara be. Dia zay ny dégustation koa ampapadina an'ilay zao. Dia toizantsika ny dégustationtsika anandrana andreto indray a. Inona moa ny anarana izy ity? Ity zany a chicken pop. Zasa aloha jereko kely a chicken pop stick. Ity chicken pop stick. Hita veto izy a menamena tsara, mikarepotreboka tsara zany ny andrasako amin'ity. Ity indray a ny sambosana. Mba tsy ao anay hoe? Wow. C'est très bon. Misy épice a. Karepoka ny ivelany. Dia marevaka ny ao anatiny. Misy ohatran'ny épice tandoori ao anatin'ilay izy. Dia tsara be ilay goany a. Ny assaisonnement tony tsara, tsy dia be sira. Dia afaka omeko madio satria tsy misy sakay ilay izy. Ity ny lahy. Merci. Dia andramako amin'izay dia ohatr'izao zany hitanao ilay misy ilay menamena ireny. Tsy haiko tiana sakay a. Fa ceux qui risquent gagnent moa izy fitenenana. Dia andramatiako ity. Ny papa moa zany lany hatramin'ilay taolany kely igny. Dia tsara mihitsy ilay épice tandoori a. Dia mitondra mamimamy aminazy a. Afaka andramandry mitokana igny? Misy an'ilay épice karana dia mamimamy. Mba tsy reto. Ohatran'ilay sauce chutney a. Dia efa misy épice karana. Ohatran'ilay an'iny zany. Dia masitrika kely. Fa tsara be ny goany miaraka amin'ity. Satria tia salé a. Tsy dia be sira nefa fa tsara. Dia misy an'ilay épice dia mirapelle mampiakatra ny goan'ilay izy be mihitsy ity. Tsara ity. Moa izy saka hoe manamy kely ity. Tsy evro ity zany. Tsakitsaky, mbola tsakitsaky foana tsika eto aloha. Mbola tsakitsaky. Dia andramako ity, za koa tia voanjo. Misy croquant be dia be, karazany be dia be ilay izy. Misy an'ilay voanjo. Dia misy an'ity ohatran'ny pois mikarepotreboka kokoa angamba. Dia misy an'ity chips miaraka amin'ilay caca pigeon. Dia original be ny tsiron'ilay izy satria ohatran'ny hoe ilay voanjo zany malefaka ny ao anatiny. Nefa ilay izy samy manana ny goany dia tsara be mihitsy. Dia misy an'ilay ohatran'ny ravikazy ireny koa moa ilay izy. Mbola tsy fantatro fa efa fahitako. Tsy haiko inona ny anarany ity hoaniko ihany aloha. Dia tsara be ilay tsevro. Afaka atao tsakitsaky. Mba miova amin'ilay caca pigeon ordinaire zany. Raikitra indray a dégustation platsika mbola atao amin'ny Indian test foana. Route vers l'Inde a. Dia tia chicken rose garden sizzler. Zay ny anaran'ity plat ity a, miaraka amin'ny nouille sauté. Hitanareo amin'izao a tsy ny sinoa ihany manano ity façon ity panina fa aty amin'ny any Inde koa. Dia ho andramantsika izy ity. Inona daholo ny ao anatiny? Misy haricot vert, misy carotte a, Poulet. misy poulet, ohatran'ny poulet sauce tandoori. Dia misy izay poivron tsy tongolo dia poivron dia tongolo oignon. Dia ho andramantsika zany ity. Ciboulette. Dia misy an'ilay décoration kely maitsomaitso ireny moa zany ilay izy. Dia misy an'ilay sauce. Zany chou. Sara koa mahita be zany a, ambadiky ny caméra mahita laisoa izy. Za tsy mahita. Iny ilay laisoa. Maimay amin'ilay tiny mihitsy ity zao. Sa ahoana ki?
dia andramantsika le izy a ty zany boucheko aloha tia bouche mbola mamahy be satria mbola nanenoneny be izy vao tonga teo zay mahay cumin be a mahay goana cumin a mahay sauce a mahay safran a mahay épice be dia be mihitsy fa ny cumin tena henoko be tsara be asiaka kely mahafinaritra ty plat ty satria ay dia en fin de bouche ianao a ohatra mahino somary épicé fa ho anahy le izy atonona fa rehefa le raha ohatra hoe tsy dia tia épicé loatra dia zareo zany afaka mametraka hoe sao dia manontany izy atao épicé coco ve sa tsy dia allégéna le épice afaka sa très épicé dia afaka misafidy ianao ny degré na épice atao aminy fa ho anahy aloha zany tena atonona ty zany boucheko am'le izy ça va bien les pâtes rehefa sauté au beurre dia me rappelle les fonty angamba le lamotra mihitsy sana mahita anao dia conseilleko anareo ty plat ty ny cuisson le poulet malefaka be tena malefaka be tena explosion de saveur en bouche mihitsy le zavatra ty plat anankiray ty may tena tsara io matsiro atono tsara zao ny assaisonnement tena correct l'épice tsy hainao rehefa mitsako ianao rehefa lasany ambany any le any dia zay miakatra tsikekely am'izay le épice anaty vava dia zay ny tsirony ty alors fa asako andramany sara izy mahenono le tsirony rehefa eo zay dia afaka sady le épice zay dia tizako indray verina atao amin'ny snack ty zany snack spécial mauricien kely indray dia atao anatiny zany crème de pois de cap ohatr'izao dia misy sauce dia misy an'le ohatrany crêpe ohatrany hoe galette de pois chiche zany dia ohatr'izao ny ao anatiny manja be hitanareo misy tricolore jaune orange dia blanc dia vert tsinina snack indien izy ty non sans viande dia tsara be le izy tsara be ny sakafony mauricienne zany mahafinaritra be mihinana an'le izy satria légèreté misy légèreté daholo amin'izy rehetrarehetra dia asiako sauce kely fa ohatrany tiako asiana sauce an'le mamimamy ty hitako hoe mampiakatra ny tsirony le pois de cap zany kabaro tsarareo dia tsara be ty plat ty na gourmand be mihitsy dia léger be maivana kely dia ahoana moa filazana zany smooth malefaka be dia ty zany le izy dia ça lampy tizatsika ny voyage aty amin'ny Indian Test dia ny anahy zany tia andramako tia MNC deux épus sauce tandoori zany igny dia à côté misy pain paratha ty zany pain paratha dia spécificité an'ty pain ty seoko anareo ohatran'le feuilleté reny le izy hitanareo fa ny préparation an'ty zay mihitsy moa maha hoe voyage en Inde ny atao amin'ny Indian Test satria ny zareo tena hoe typiquement indien zany le izy dia ty hitako tamin'ny documentaire fa mbola tsy nihinana mihitsy hatramin'izay miainako dia tiako
miaraka manandrana ety zany tsika hoe ohatrany ahoana fa hitako ny préparation an'le izy hoe ohatrany ahoana fa mbola tsy nihinana hitanareo le izy ohatrany feuilleté tena hoe brisé ohatr'izao dia misy fofona beurre za zany nasaiko androfony ty vanily izy dia tonga dia nohanina ty dripe dia andrasy tapahaka eo alohanareo a mitsiratsiraka be a misy raraka be da be eto mbany eto aminay eto a ohatran'izao zany dia ohatran'izao en fait izy tena ohatrany hoe feuilleté fa façon nanaovana azy a dia fihinana zareo anty a tsy hoaniny amin'ny sotro a fa hoanina tonga dia direct ato dia sady asehoko anareo ihany le izy dia zao zany natao hoe voyage any Inde na ohatrany hoe tsy mahavoalo volana avion hoaninareo a dia mamakato aloha manandrana sakafo ohatrany ahoana sakafo hoany dia ohatran'izao a ny le saosy fotsiny aloha ty andramako voalohany ty a sauce biryani sauce tandoori safady sauce tandoori a inona moa MSC a sauce tandoori mitonika any ambavako le izy dia amin'ny farany a misy ohatrany masika kely dia le izy a crémeux be le sauce dia andramako ihany a le MSC a ty tsy voatery hoe poulet zany miaraka amin'ny tandoori fa tandoori zany a ny sauce iny a dia tena tsara be mihitsy tsy haiko hoe inona avy ny ao anatiny fa tena matsiro be andramako aloha le MSC dia tantaraiko anareo hoe ahoana tsirony malefaka be le MSC a dia le sauce tandoori a somary misy touche manaitraka izy zay amin'ny farany a dia goût-an'izy a subtile be zany hoe le dosage le épices ao anatiny nampiasainy mihitsy zany a no juste parfait ny équilibre de goût hoaniko amin'izao farany ty a dia asiako an'le mofo a hoanareo conseilleko be mihitsy ty plat ty a fa tena zao zany natao hoe voyage en Inde le izy tsy masika fa matsiro dia tsara be maîtriser zareo zany le dosage n'le épice n'le izy any tena marina dia ankoatran'izay misy reto saosy roa reto a miaraka aminazy reto saosy reto afaka hoaninareo foana na amin'ny nanao fromage na inona dia andramako aloha ty rety araka sy hitantsika izao moa zany a carotte a dia misy kotomila misy huile a dia misy épice mazava ho azy dia andramantsika aloha ty saosy ty marikivy mahafinaritra matsiro zay ny définition henoko to dia zay ny tantaraiko anareo a dia les carottes a tena hoe légèrement a masaka na vinaigrette tena tsara be ty anankiray ty indray a azo hitanareo zao a citron confite dia hitanareo ohatran'le le animagenga dia andramantsika aloha ty a citron a efa azoko an-tsaina ny tsirony ao ary a Maya 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 Siamo misy sauce tandoori
Au revoir. Sao cái này tên nào không mất? Je suis en famille Sparata. On a tous râlé. Comment ça? On tire un shoot. Như thế nào? On a fait tes mises. Là quoi les Sparata? Tisana, tout petit que là. T'es pimenté de ouf, Lise, hein. Fatih, hein. Ni composé qu'on a, hein. Comment se marie vinaigrette, ma fnarché. T'as marré quoi, hein? Alors, on est maison qu'on a Argentina. T'as si que faire un enti, hein. T'es na tic pété, t'es na conseil qu'on a rôti platé. T'es na, les GP, hein. Ni assaisonnement l'épice, hein, tiens, juste parfait. C'est ça, là. Quand tu n'es des autres. Tu sais, tu as une dégustation pour la toi, tu as un antique so. Fanamarina na kely ngamba ny fanamariana kely c'est atao quoi. Rehefa mitentsika zany hoe plat épicé de tsy tokony eritreretra hoe zavatra masika foana le izy. Fa ny épice mitondra goût sy parfum ho an'le plat. Fa rehefa hoe izy manatsafidy ianao atao masika le izy na tsy na hena kely. Fa iny zany le épice sakay isan'ny hoe épice ihany. Fa rehefa hoe épicé tsy voatery hoe zay foana. De hotoizantsika ny dégustation mbola atao amin'ny Indian test ty zany ny plat signature an zareo ty. Chicken by Indian test. De nampiarahana tamin'ity andro ty verina amin'ny tany ny juice naan au fromage. Verina amin'ny tany ny juice. Sakavantsika ho ny voasana ny naan au fromage. Io zay. De hoandramantsika naan au fromage. Tiffany fanandrana? Oh mec Tiffany ary. Zay Tiffany mantsy tena tia fromage be mihitsy. Fa tia pakopako. Tia naan. Io hitanareo? Malefaka be. Misy moa zany délestage amin'ny fotoana anaovako dégustation zao. Fa ny atao amin'ny Indian test mbola manana batterie zareo mi-assurer ny continuité an'ilay jiro. De hoandramantsika amin'izay ty. Hitanareo ty. Ohatr'izao zany le izy. Ty zany plat signature an'zareo. Misy an'ity oignon ty de misy décoration ino moa an'ity atody. Saika tsy tadidiko. De ohatr'izao ny lokony. Lokony zany mitovy amin'le tatsy ihany fa eo amin'ny gustative goany ay ry somary ty somary menamena. Ty bordeaux de riz orange foncé marron. De ty zany andramako anareo plat signature by Indian test, chicken by Indian test. Goany mahay tsirona épice subtil be les pimentés de mahay tsirona cumin sy ny safran sy ny tariny de misy ohatrany arrière-goût-na beurre, ohatrany misy beurre kely any amin'ny fond any tena subtil dose zany zavatra zany de ty hitanareo ty ty boucheko anankiray de tena gourmand be ty plat ty. Malefaka tsisy masika mihitsy ny masika manana titille kely masika mahafinaritra kely ohatrany somary manahitaitra kely fa tsisy hoe masika be na zazakely any mihinana azy de mety. Izy tsy hoe matsiro be hoe atony tsara daony assaisonnement. Rehefa tafiditra bosjolo mélangeur de vao maika tsara be le satria misy rondeur. Ohatrany hoe mihinana zavatra crémeux no de ohatr'izay zany
ny sentiment le izy mihinana le izy sentimentko mihinana le izy tsara be de ampiko bouchée anankiray a miaraka amin'ity Indian test ao raha hoe latsaka daholo le boucheko ty io a ino ianareo tsara be io tena tsara tena ohatrany hoe any Inde mihitsiny ianao tena voyage culinaire découverte laniko ty va hoe sa tapenao te mitoza kely andramako indray ty any sara ty ty indray zany ny antsoina hoe zebu sauce tandoori ohatr'izao ty filet de zebu bouché anankiray ça va plutôt doux kokoa ty mamamy eny tsara c'est pur malemy tsara be ny cuisson बातें जरूरी है तेरा मिलना भी जरूरी मैंने मिटा देनी ये जो तेरी मेरी दूरी झूठी है वो राहें सारी दुनिया की इश्क जहाँ ना चले तेरा होना मेरा होना क्या होना अगर ना दोनों मिले तू पहला पहला प्यार है मेरा 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 C'est cette dégustation en ayant tatomni Indian test Route la Verlaine. eto Ivandry de araka fotoanatsika de raha rehetritsika manomeny d'autres. Ny notre cadre atao amin'ny Indian test route vers l'Inde. dia omenay 8,5/10. 8,5/10 no atao amin'ny ankapobeny zany ny cadre atao amin'ny Indian test Fotsy. dia madio fotsy Madio be misy tableau ny ina moa misy touche indien zany Taj Mahal misy tableau ny Taj Mahal atao de be vitré be ny aty amin'ny devant ny le resto de vao miditra aloha de maheno fofona épice satria zareo manana boutique varotra karazana épice zavatra sakafokafo indien rehetrarehetra ze fantatrareo moa zany fa rehefa cuisiner plat indien de afarana avy any Inde daholo ny produit rehetra de ao amin'izareo zany no mivarotra an'izay ery Ivandry moa zany misy anazy Paran'izay tamin'izay taona aloha nisy parking nalalaka tsara fa indraindray zany ohatry ny hoe fenofen'olona de mety hoe parking mety manahirana kely place misy anazy entre ny Clairefontaine sy ina moa le anankiray Rébus le Incam de izy zany toerana tsaratsara kely de kelikely fa mahafinaritra ny ao moderne be zany izy plutôt mélange any design amin'izao ohatry ny hoe ny chaise zao scandinave fotsy be daholo de ohatratray ao amin'ny Indian test zany isakariva rehefa weekend ny ariva rehefa zoma sabotsy de misy grillade partie ao de jusqu'à 21h eo izy misokatra fa ny heure d'ouvertureny amin'ny 6 ka hatramin'ny 2 amin'izao aloha de amin'ny 3 ka hatramin'ny 9 sasany rehefa mety anao heure continue zareo pour bientôt zany efa anova horaire zareo zao de amin'ny latsinainy sy lakamisy zany zay ny horairany ka hatramin'ny 9 sasany de ny akoatran'izay izy jusqu'à hatramin'ny 21h
20h30 21h zay. Dia zay. Ny notre service tao amin'ny Indian Test dia omenay 9/10. 9/10 zay note tsara fandraisana mandray tsara zareo tonga tao zay zany dia voaray tsara mihitsy voakarakara tsara ie dia amin'ny akabeany zany a mahafinaritra tsotra be zareo a dia mitsikitsiky tsara daholo mahafinaritra. Merci manokana ho an'ny gérante ny Indian Test izay tena anisan'ny Madame Ismaël sotra betsaka satria izy dia tena anisan'ny nandray anay tsara tena tsotra be izy a mitsikitsiky izy a tena hoe voazava ahonany zany hoe voazava tsara mihitsy zany voaray tsara zany zay hita hoe olona nanao formation ana relationnel dia kopatanana manokana ho an'ny Madame Ismaël kopatanana dia misaotra ihany koa ny ekipany Indian Test rehetrarehetra izay tarihany Madame Ntsaina dia kopatanana ho anareo ekipa rehetrarehetra kokoa dia toizy fa tsara dia mbola tsy complet zareo eo amin'izareo fa mbola misy hafa fa reo aloha zany teo tamin'izay teo dia anisan'ny tena trindriko manokana resaka servicen'zareo nisy taona tapaka ny jiro izay kopatanana be ho an'ny Jirama dia ny zareo zany mbola tsy maty ny jiro fa mbola nisy jiro ino moa fitenen'izany jiro de secours ohatrany hoe manana convertisseur zany zareo dia mana jiro réserve zany hoe ianao raha ohatrany hoe mpisakafoanana tsy possible mihitsy ny hoe ho faty ny jironao maizina dia izay zany tena anisan'ny nahafinaritra anay hoe misy continuité ohatran'izay zany le izy dia zay mahafinaritra fandraisana. Merci. Sakafo tao amin'ny Indian Test teo Ivandry dia omenay 9,5/10. 9,5/10 bravo be bravo. Zareo zany anisany tena spécialiste na plat indien. Zany hoe ny tsapanesidiana tamin'ny sakafo tao zay ohatrany hoe voyage tany Inde mihitsy zay na eny karazana épices rehetrarehetra misy explosion de saveur dia indrindrandrindra ny assaisonnement sy ny dosage na épices ny zareo tena juste parfait. Eny be zany misy recherche. Tiako mariana ihany koa fa le izy tena le cuisine originale cuisine de grand-mère ohatrany hoe ohatrany mihitsy le izy zany ny gosiny ana fa tsisy hoe tsy commercial dia tena tsara be le izy tao anatin'izany moa zany dégustation anay tao misy snack maromaro sambosianda zay tena coup de cœur ako mihitsy moa zany c'est ça dia ninanay koa zay sambos poulet dia ankoatran'izay sambos fromage misy pomme de terre fa mangaro amin'le fromage dina moa zany tena tia be fromage dia nisy an'le ninana koa zay spring rolls poulet le spring roll zany ohatrany hoe nem fa fony sambosa dia tao anaty misy légumes sy poulet zay dia ankoatran'izay ty le sarotra tononona be fa en général izy ohatran'le pétis reny zany fa tena enika ny anarany resha kebab chicken tikka resha kebab chicken tikka dia io somary misy goût masika prononcer kely amin'ny farany somary be poulet be tena hitako hoe raha ohatrany hoe tena miondana poulet zany nareo dia tia be an'io eny tsara misy effiloché-na poulet zany ao anatiny dia couverture moa zany atody na nendasina dia tizako dégustation anay manaraka zany ninana dalpouri dia ao anatin'ny catégorie snack ihany misy spécialité anankiray mauriciana dalpouri ny anarany ohatrany posena crêpe io ohatrany crêpe dia plat végétarien izy io à base na galette de pois chiche dia ohatrany crêpe iny dia tao anatiny misy pois de cap ohatrany hoe pois de cap natao ohatrany ahoana filazana zany natao ohatrany crémeux tamisé natao tserina zany tontona dia avy eo nisy saosy miaraka taminy zay
dia izy io a plat d'origine mauricien mauricienne dia végétarienne zay dia inona moa anisany hoe street food zareo zany io e dia tendre be hono izy iny tsara ka malefaka be le izy dia aparan'izay a nihinana koa dinana nandrana ty a chicken pop stick stick hitanao le chicken pop stick ohatrany hoe poulet tandoori dia mikarepoka be ny ivelany dia ohatrany pop kely zany ohatrany hoe sucette zany le izy sucette kely ohatr'izao hitahitana amin'ny sary iny dia mikarepoka ny ivelany a viana saisonnier dia tsara be mihinana azy dia misy saosy kely teo akaikiny a izay mitovy amin'ny chutney a fa misy miel ao anatiny zay dia ny plat nohanay amin'izay zany a ty a tena coup de cœurako dia teneniko le coup de cœurako a ny coup de cœurako zany a dia chicken by Indian test ny mampatonga ny coup de cœurako a dia zany a saisonnement l'izy a ny goût l'izy a tena hoe mivoyage any Inde zany tsy reo zany tsy mbola naheno tsirona plat ohatran'izany a zany e ny dosage juste parfait a dia afana misy ohatrany masika mahafinaritra fa tsy ela be ohatry ny eo amin'ny roa seconde eo fotsiny a dia tendre be le izy allégé coucou izy zany a par rapport any ohatrany hoe sauce tandoori dia ny accompagnement a na ny fromage dina moa zany nihinana anazy a fa anisany coup de cœur koa parata tena conseilleko be ana hoe tena tsara be le parata ohatrany mofo na millefeuille dia zay dia areo dina indray iny dia naka iny koa zay anisany tao amin'ny Indian test chicken rose garden sizzler io zany a niaraka tamin'ny sauté le izy io a hitanareo raha ohatrany hoe fantarareo équivalence na tipane version indien zany dia ao anatiny misy légume kely a misy MSC de poulet dia ty koa anisany hoe nisy sauce ny show culinaire zany izy a tamin'ny voatonga ahoana ny fandehany ny fandehana show culinaire atao zany a le izy ohatrany tipanina le misariny dia le crépite le mbola mangotrakotraka iny zany dia vateriny zala eo aminao le izy dia sokafana dia mahafinaritra be mahita le crépitement le sady miparitaka fofony le izy le fofona moa zany efa tena enjana be fa tena indien tena tsara nefa le izy a alao précise kely tsy mahatofoka le izy fa tena juste be daholo zany le saisonnement zareo anatin'le izy zay ngamba ny tena force ny puissance ny saisonnement juste daholo dia fa fa tsy ny kely indrindra ty koa tena coup de cœurako be mihitsy a MSC de poulet MSC de zébu miaraka amin'ny sauce tandoori filet de zébu sauce tandoori zay dia niaraka tamin'ny parata izy zany alohan'ny sara dia malefaka be ny anany tena itiavako an'io a tena le misy ohatrany tosy ohatrany somary mamimamy kely zay izy dia la ny Tiffany daholo ary le parata fandritana sy Tiffany a dia dina tsy mihinana fa tsara le izy a dia sauce tandoori moa zany a fa betsaka ny sauce tandoori nohaniko a fa ny spécificité aneny zareo a somary allégé le izy a dia nefany a afany misy an'le manina moa misy an'le manaikitra kely mahafinaritra iny a dia zay moa ny nazavaidina hoe natao hoe épicé sy voatery hoe pimenté a fa nareo zany afaka misafidy hoe bon ena ataovy pimenté na très pimenté na ohatrany hoe tena somary allégé dia zay a ny dégustation anay dia zay ny dégustation anay tao amin'ny Indian test voyage vers l'Inde dia saotranareo abonné rehetrarehetra mbola manaraka hitanay mihitsy na fa tianareo be mihitsy le ndao andramana dia andao andramana foana ndao a saison 6 a ndao andramana be mihitsy ny homanina ho anareo a dia mirahasoa dia any amin'ny Facebook any amin'ny YouTube any amin'ny Instagram ihany saotra betsaka anareo rehetra tiana be nareo a dia zay no mampatonga anay mbola manao andao-andramana amin'izao tsika amin'ny teny izao a na dia ohatrany hoe be asatra zay a dia miezaka foana mijery fotoana anaovana andao-andramana satria ny objectif any page moa zany a food lover satria zay a food lover